Ankafaliana indray tompolasa tompoko vavy no mitsidika ny tokatrantsika tsirairay avy tonga soindrato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra ny matv atrany mankasitraka isika rehetra ary tokatrano tsy misaraka amin'ny fahita lavitra etona kosa dia manasa antsika ampananjana anaraka ny andindiny amin'izay fampalalam-baovao izay hatramin'ny farany izahay avy hatrany kosa dia eo amin'ny lafiny politika no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina ny sabotsy izao nanambara ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier fa olon'ny repoblika faharoa avokoa ny valopolo isanjato mpitondra ankehitriny ary hita fa niharatsy ny fiainana miohatra ny teo aloha ary avy hatrany kosa ny fanadidiny. Tsara lavitra no izao ankehitriny izao ny fiainana tamin'ny androko izay no azo amtinana ny kabary nataony Didier Ratsiraka tetsy Mahamasina androany nandritry ny fankalazana ny fa 70 taona ny antoko Arema. Tsy nisalasala ity filoha teo aloha ity nanambara fa tsy nampaninina azy loatra ny niala teo amin'ny fitondrana raha mpitondra avita tsara noho izy no nandinga azy. Tsy mampaninina azy zany hoe niala tamin'ny fitondrana. Raha ohatra ka fitondrana hitondra ny Madagasikara amin'ny tsaratsara tokoa no miohatra sy ratsiratsy tokoa. Marina pensavo mundo esame mangiata missa inteso e nazia con una mundo di Madagascar di salam papà missa ne troviamo poi 746 anni con la Ratsiraka che si vuole amici hanno visto bene, hanno visto nuova, hanno sapere amici bravo si vuole amici la faccia una dopo adesso perché vedremo che adesso si interrogano camion sikerna del puro amwani invece kami alunni amplivion mga kumplireti ng amplivion plaga natutan natutuwa ni Faunalite 135 kilometer di Nanambara magano putaka tunggal filoha bolau antayu japonais yang menolong kami avokoa. Tehaka mirefidrefitra moa no nandraisan'ireo mpanotrona ny lahateny nataony n'ity filoha teo aloha ity.